Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny harenana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa izaho no Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Amen. Ivavaka isika dia rahalaza no asandratra eo anao ry Andriamanitra tsara indrindra tia anay amin'ny fitiavana tsy mety levona. Mbola nanome anay an'izao tombonandro vaovao izao. Mankasitraka indrindra amin'ny zanakao ray tokana tia anay, mamonjy anay, manafaka anay, manasitrana anay, mamelombelona ny fanahinay. Saotra Jesosy. Misaotra nanirahanao ny fanahinao masina ankehitriny. Mampafantatra any efa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izay ka tsy reraka. Zany dia tsy noho ny herinay fa noho ny fahasoavana izay vitanao teo Golgota ary mitaona anay isanandro ny fanahinao masina mba hitady ny tavanao. Eny Jesosy, sambatra tokoa izay raha sambatra mbola nomenao fotoana ahafahanay handray ny fampaherezana avy aminao izao maraina izao. Koa taio ny teninao mamindra fo amin'ny mpanomponao tsirairay avy ianao amin'izao maraina izao satria dia fantatray tsy mendrika izao fahasoavana lehibe omenao izao an'izay Tompo, kanefa hoy ianao izay manantonahy tsy mba misy olaviko. Saotra Tompo malalo, mankasitraka amin'ny fitiavanao, manandratra anao any amin'ny avy indrindra ary dia mametraka feno ny teny rehetra izay ambara amin'ny anaranao masina. Misaotra Jesosy malalo. Aleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ary dia mbola ampitomboana amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro ny famonjena, zany no fampaherezana omenantsika amin'ity maraina ity. Hojerevantsika ny boky Isaia. Nisoratany Isaia mpaminany. Isaia toko 4:9 ka hatramin'ny 7:10. Isaïe chapitre 46 verset 8 à 13. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsarovy izany ka mahereza ianareo. Eritrereto tsara izany ry mpiodina. Tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela. Fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Izaho no Andriamanitra ka tsy misy tahakahy. Izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary hefaiko ny sitrapoko rehetra izay miantso vorona mpihaza avy any antsinanana. Dia lehilahy avy any an-tany lavitra hahefa ny fikasako sady efa niteny izany aho no hahatanteraka izany koa sady nikasa aho no hahefa azy. Miaino ahy ianareo madipo izay lavitra ny fahamarinana, ampanatoniko ny fahamarinako ka tsy ho lavitra intsony ary ny famonjeko tsy taridritra fa ametraka famonjena ho ziona aho sy ny voninahitro ho an'ny Israely. Amen. Ray masinao, mana masinana amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy voalohany amin'izao toko 4:9 izao ry havana dia milaza hoe mangozoozo bela efa miraika nebo, ny sampiny dia nampitondraina ny biby volaina sy ny biby fiompy. Mangozoozo bela efa miraika nebo. Andriamanitry ny firenena iray tany Babilona, any Babilona izany, izay nanana tokoa ny Andriamanitra, nanana na izy azy. Fatatsika tsara mantsy fa zanak'Israely dia nilasako baby tany Babilona ary dia io Andriamanitry io atao hoe nebo, Andriamanitry nebo io dia Andriamanitry ny fianarana.
sy ny fanoratana ary ny haikitana na hoe astronomia zany nanana na izy azy ny Andriamanitry ny Babilona. Kanefa izao tsy nahasakana any Babilona tsy ho ringana izany taty aoriana, na dia tao ara ireo fahalalana, fahendrena maha olombelona mahasampy azy na nanany zany, dia zany tsy nahasakana azy ho ringana taty aoriana. Fantatsika dia fantatsika ny fahorian'ireo zanak'Israely indrindra ny firenena atsimon'ny zanak'Israely, ny firenena Joda izany, zany niarany zany fahababoana izany, ory fadiranovana, miraparapa anatin'ny aiziny, tsy mahita izay raisina, ary dia rehefa nitalao tamin'i Jehova nanenina dia nampatsahivy ny tompo azy ny teniny tany amin'ny Deutéronomia 7:20 manao hoe dia nitondra anareo tany anefitra 70 taona aho, tsy rofotra teny aminareo aniny fitafianareo ary tsy rofotra teo amin'ny tongotrao ny kapanao. Nampatsahivina zany ny zanak'Israely novantany zao teny fampaherezana izao. Tsarovo izany ka mahereza ianareo. Izao sianao koa amin'izao andro farany izao, maro ny endrikendrika babiloniana zay te hampahory antsika. Mety ao amin'ny tokantrano izany, amin'ny fitadiavana izany, mety ao amin'ny fahasalamana izany, mety ao amin'ny mpiara-mivavaka izany, mety ao amin'ny ankohonana, fianakaviana, tsy fisina, maro samihafa amin'ny fiainantsika. Maro ny zavatra sedrain'ny zanak'olombelona amin'izao andro farany izao. Ary efa voasoratra raha teo zany, satria hoy ny tompo hoe any amparany any dia hisy andro mahory. Rehefa namalala mampatsiahy ny tompo eto hoe 9:6, tsarovo ny zavatra taloha izay fa lasa ela. Moa tsy toy izany koa ve no ambarany amiko sy aminao anio? Tsarovo ireo ny tantanan'Andriamanitra isy anao, jereo ny lasantsika fa feno ny famindrampon'Andriamanitra ne ireny. Raha tsy ny mijery afa-tsy ny hoe ny fahotana izay vitantsika, dia tsy isany izay tokony ho velona kory itsika aza, fa saingy tsy no tsarovany lasantsika. Ary efa navaoziny mihitsy aza ahatonga tsika ho sambatra sy ho finaritra. Eny fa na dia mety tsy ho tsapantsika ary izany ankehitriny raha mandalo ady sarotra. Hoy Paoly hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa folom-bola mpanota isika maty hamonjy antsika Kristy. Romanina 5:9. Matetika tokoa sika riavana rehefa mandalo zava-tsarotra dia toa andinitsika ny fahasoavana izay noraisintsika tamin'ny alalan'ilay nandresy ny fahafatesana. To maizina amintsika ny tany aman-danitra ka very hevitra itsika. Eny, matetika tokoa ara, kivy, potraka, reraka. I Davida mpanompo'ny sa nilaza hoe ny famonjenay dia avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ilay Jehova nitantana ny zanak'Israely fahizay. Mbola izy io ankehitriny io, mbola izy io, ary indrindrandrindra naneho ny farafitiavany, nanomezany zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana amiko sy aminao ankehitriny hoe mbola tsaroko sy tsaronao fa
fa tsy miova Kristy. Mbola tsaroako sy tsaronao fa mbola tsy miova ny fitiavany. Eny fa na dia mampahory aza izy hoy bokin'ny fitomanina dia mbola hiantra ihany araka lehibe ny famindrapony. Fanamarinana voalohany, tsaroviny lasa. Nanao ahoana ny fitantanan'ny tompo asianao? Na izao fahafantarantsika an' Jesosy izao betsaka tsy mahalala azy. Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny olona tsy mahalala an' Jesosy Kristy mamoy fo, mihinana an'ireny pilina. Lazaina amin'ny teny baiko ireny hoe antidépression. Fa izao sy anao kosa, voavidin'ny rano Kristy. Efa navotany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny diakapoka avy aminy ho izy nentina nanasitanana antsika. Fanamarinana faharoa, reso ny famonjena. Indro ny famonjena, hoy ny lohateny. Ny 9:70 dia manome toko sy fanantenana fely manao hoe fametraka famonjena ho zionao sy ny voninahitro ho an'ny Israely. Rehefa avy ny saina ny lasa sy ny fitantanan'Andriamanitra antsika hatrizay isika ka tapa-kevitra hiverina aminy amin'ny fo marina tokoa, amin'ny fo feno faniriana fatratra, fikatsahana ny tavany, amin'ny alalan'ny fibebahana dia tanteraka tokoa izany teny fikasana izany. Hatrizay ny ainatsika dia izy no niay atsika, ary izy no mbola manoana atsika ankehitriny. Tsy tia miherikerika isika ka handeha amin'ny hery hafa, satria tsy mba misy tiantsika mpanota afa-tsy izao Jesosy Kristy avy any Nazareta irery ihany. Eny, tsy misy mahavita atsika akoatra azy. Indro ny famonjena, raiso ny famonjena. Efa vita raha teo zany efa 2 taona lasa mahery teo Golgota, ka nilazany ny mpamonjy hoe totosa ny zavatra rehetra, vita ny zavatra rehetra. Andao hisarovaka an'izany famonjena izany ry havana. Andao hifarovaka an'izany famonjena izany ry havana. Andao hitady an'izany famonjena izany ry havana, fa tonga ny zanak'olona hoy ny Tompo hitady sy hamonjy ny very. Anio ry havana, hoy ny Tompo hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Andao atolotritsika ny Tompo, niaditsika, mitebitebitsika, niahitsika, niaretitsika, ny olana maro samihafa amin'ny fiainatsika, satria izy ihany no mahay mamahany ireny rehetrarehetra ireny. Fijoroana vavolombelona amaranana an'izao ry havana, misy mpanompon'Andriamanitra iray nandalo ady mangotraka tamin'ny fiainam-panahiny. Dia mahatsiaro tokoa an'izao teny Davida izao hoe ny famonjena ahy dia avy amin'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany. Jesosy Kristy irery ihany no fantatra izany mpanompon'Andriamanitra izany fa manafaka azy amin'ireo Babiloniana izay tsy mitady afa-tsy ny apotraka sy ny aketraka. Natoky izany mpanompon'Andriamanitra izany, nametraka ny fiainany teo am-pelatana,
ny tompo ilay naniraka azy, ilay miantso azy, ilay mbola miantso azy ankehitriny. Miteny tompo hoe, anaka, moa tsy efa nandidy ianao fa mahery izy ary mahatanjaka. Aza matahotra na mivadi-po. Indro aho momba anareo mandraka riva ambara-pahatonga ny fataterana izao tontolo izao. Nitomany an-dranomasina izany mpanompon'Andriamanitra izany niverina tamin'ny tompo, ary dia nosotrany tamin'ny aretiny rehetra. Tsy iza izany mpanompon'Andriamanitra izany fa izao mitory filazantsara aminao ankehitriny. Tiatsika ny tompo. Ny tiany izay ho tanterahantsika dia hanantona azy amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana. Eny, tiany tsika hiaiky ny fahadisoantsika, ary koa maniry fantatra ny hoavaoziny. Dia ho hitanao fa tsara ny miaraka amin'ny tompo. Dia ho hitanao fa omeny tokoa ilay fiadanana izay efa nampanantenany hoe fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Indro ny famonjena ry havana, raiso ny famonjena. Tiatsika Jesosy, tianao Jesosy, azo ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Dia rahalaza no asandratray ho anao. Tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, tianay amin'ny fitiavana tsy mety levona. Misaotra anao dia misaotra anao indrindra. Mbola nanoloranao ny tananao amin'ireto mpanota tsy medika. Izaho ny lohany amin'izany. Hitanao ary miariary eo anatrehanao ireo Babiloniana izay mampahory, dia tsy iza zany fa endrikendrika n'ilay ratsy izay dia ampiozongozona ny finoana isanandro isanandro. Mahery ianao Jesosy. Rehefa ianao no miasa, iza tokoa moa tompo no hasakana ny herinao. Tsara ianao. Saotra indrindra amin'ny teny fampaherezana izay omenao, ary mbola hitondranao tompo ny famonjena amin'ny alalan'ny teninao. Da io ny tsirairay avy. Iza niza manana ady maheno an'izao filazantsara izao. Niza niza mandalo ady panahy. Atao fantany izany olona izany fa tsy miova anao Kristy Jesosy. Fa ianao kosa nefa marina amin'ny teninao, dia ilay teninao milaza hoe tiako izay ty ahy, ary izay fatra-pitady ahy dia ahita ahy. Da io ny tsirairay avy Jesosy. Atanjao ny lohalika amaremy, atao ampaherezo ny tanana miraviravy, ny loha mitanondrika hatrakao Jesosy. Ary dia ilay ranao solatsaka teo Kalvaria ny hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, ary hanome anay fifaliana sy fiadanana. Saotra tompo malala. Tsofirano ny mpanomponao hiasakazaka indray, hamonjy ny adidy amandraikitra sahanina amin'ny fiainana indrindra indrindra amin'ny asa fanompona izay nanirahanao anay. Ka ilazao hoe hitay antsika ny Jehova ka hiaro antsika. Hampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehova ka hamindra fo amintsika. Hanandratra ny tavany amintsika lalandavany ny tompo ka hanome antsika fifaliana sy fiadanana. Anaka hoy ny tompo averina indray, atolory ahy ny fonao. Ho anao kosa tompo malala mipetraka eo amin'ny seza fiandehanana sy ny zanak'ondry. Jesosy nandresy ny fahafatesana ary mampandresy anay koa, ary mbola hampandresy anay. Anao ny saotra ny ady anterany voninahitra mandrakizay. Ho anay kosa tompo ny fiadanam-po, ny fiadanan-tsaina, ny fifaliana miaraka aminao. Halleluja, halleluja, amen.